fa de mba mampiasa atodoha kely zareo fa tena betsaka mihitsy na dokadokany izy moa zoko vonja amin'ny zavatra anteniny nefa zavatra anteniny zéro tsy hain'le izy. Salama daholo androany zany anao famakafakana kely ny vidéo nataony zoko vonjy. Zoko vonjy moa zany fa rahatsika mahafantatra fa olona tena ankafiziny maro izy mambahoaka izy indrindra fa ny faritra varatra. De no raisiko ny vidéo na de mety misy hafa ihany manao vidéo any manoana ny Andratjoelina fa ny zoko vonjy no raisiko satria zoko vonjy dia influenceur. Zany hoe ny hevitra voiziny de mety manova zavatra be de be misy influence-ny amin'ny olona maro satria zoko vonjy de misy eo amin'ny 202 000 nisy mpanaraka azy. Dikan'izany zany tsy azo tsinotsinoavina le zavatra teneniny satria tena be de be ny olona voasarika zavatra teneniny satria izy mambahoaka tiany olona mpananatra zoky zay ny mahazo ananany de mety tsara ihany raha azavaina amin'ny be sy ny maro ny zavatra mety na tsy am'le vidéo nataony. Le izy zany vidéo nataony hoe aneho ny hevitra fa tapa-kevitra izy fa anoana ny Andratjoelina resy lahatra izy amin'ny Andratjoelina. Mety gaganao manino za miaraka amin'ny numéro 3 fa tsy tokony gaganao satria safidy le izy. Maro namako lasa manoana mihafa de miverina amizao mandeha miverina na zoko vonjy zay naraka nareo de resiny an-tanany. Marina manay nandehandeha tany taloha nanaraky amizao miverina satria mba nandinika ihany nanao analyse ny zava-misy nanabe tsotra raha ifidy filoham-pirenena resana président de la république zay anaovantsika tampany mifidy ny olona zay aso ny Madagasikara manontolo satria raha raha-pirenena no resana. De eo zany de fa misy zavatra azo tehena mikasika ny zavatra zay. Raha ifidy filoham-pirenena izy dia ny tombotsoan'ny Madagasikara iray manontolo ny diniany. Izy avy any avaratra. Inona moa zany tombotsoan'ny olona any avaratra amin'ny fifidianan'ny Andratjoelina? Inona ny fiveloman'ny olona any avaratra any Antala Sambava zay rehetra iny? Ny vany. Ny vany ny fiveloman'ny olona ary io tsy hoe vitanao ity misy exportateur na vany manana ina moa zany milliardaire multimilliardaire fa mampiasa olona be de be iny olona anankiray iny entreprise anankiray iny mpanondrana vany iny hatrany ambanivohitra any hatramin'ny mpamboly hatramin'ny mpanera hatramin'ny transporteur hatramin'ny inona velona amin'iny daholo ka iny faritra avaratra iny de vany ny velomany ka moa ve tombotsoan'ny olona avy any avaratra ny fahalaniny Andratjoelina raha fantaritsika fa am'izao fotoan'izao ny vany de 3,000 ny kilao ary dakan'ny alika 3,000 kilao tamin'ny Andratjoelina. Talohan'ny 2019 tamin'ny Andratjoelina mbola tsy niditra teo tsy haiko ny inona moa zany na ohatrinina raha tsy diso any amin'ny 2 500 000 angamba ny kilo raha tsy diso fa azo hitsy zavatra zay fa en tout cas ambony lavitra vidin'ny vany. De eo amin'ny fitondrana Andratjoelina 3,000 ny kilao ny vany ary dakan'ny alika. De tombotsoan'iza moa zany no resany iza moa zoko vonjy eto. Tombotsoan'iza raha ohatra ka milaza izy tombotsoan'ny firenena ny jerena. Iza ny avaratra. Azako eketo ny antony telo maresy lahatra zany amin'ny filolo Andratjoelina. Ara-pinondra, ara-sosialy ary ekonomika. Telo zany. Aveo telo mpanao azy saintsika. Andriamanitra nagnano fahagagana telo momba ny natongavanyolombelo hitantany dia tantarika aminao mety tsy hainao fa teneniko anao. Voalohany vovoka ny namboarin'olombelo fahagagana lehibe.
vita Adam. Naleny koa taona taizanao dana faharoa nanamboarany Eva vita fagagana fahatelo naleny olombelona natsofina anatin'ny kibony Maria fagagana fahatelo ara-pinoana zany misy dikana amiko sifra taona zay ny argument finoana no ifidianan'ny Andranjelona satria Andriamanitra nanamboatra ny olombelona nakavovoka de tola tehezana de fanahy masina zay le raisonnement ary be deaibe no mbola am'izay zavatra zay nefa ny olona am'izao fotoana zao ny vazaha tsy ny olona moa zany fa ny vazaha am'izao fotoana zao efa aiza amin'ny fanaporofona ny fironany izao tontolo zao ny filoran'ny univers efa aiza ny olona enao mbola anaty baiboly vovoka de Adamo sy Eva de Masiny Maria mbola any zany gasy am'izao fotoana zao any gasy nefa ny olona akoatra ny théorie de Big Bang ina moa zany tany amin'ny 13 milliards 800 millions d'années ananan'olona image satria ny olona efa navita télescope raisina ohatra fotsiny akoatra ny télescope Hubble tany amin'ny des années 30 tany fa vo vetivety tamin'ny des années 80 nisy télescope namboariny amin'ny anarany James Webb efa miala ny orbite terrestre any amin'ny firy millions de kilomètres afaka maka sary ny fironan'ny univers tany amin'ny théorie de Big Bang sary ahoana ny fironana zao tontolo zao tany amin'ny 13 milliards 800 millions. Observer le ciel, c'est remonter le temps. Nous voyons la Lune telle qu'elle était il y a 1 seconde et 3 centièmes. Le Soleil, il y a 8 minutes. La lumière de l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima du Centaure, voyage pendant 4 ans avant de nous parvenir. Nous voyons la galaxie d'Andromède, la plus proche de la nôtre, telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble nous a fait remonter le temps jusqu'au premier jour des galaxies, il y a environ 13 milliards d'années. Soit seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Anana vazaha zany profo zany, anana vazaha zany sary zany. Fironan'ny galaxie sy ny rehetrarehetra io. De am'izao fotoana zao mbola misy télescope hafa ndray. Ino moa télescope Euclide. Afaka maka sary galaxie. Galaxie any amin'ny milliards de kilomètres any hita hoe misy foro ohatry zany. Zany ny olona zany ny teknolojia fa tena lasa lavitra amin'ny fahalalana. De nao de mbola vovoka ny fironan'ny iza moa olombelona vovoka na Andriamanitra de Adamo sy Eva de taraiky ben gasy. Fa ohatra azavaina hoe de hoana ary fironan'olombelona. De tena tsy maintsy anazavatra any amin'iny moa zany organisme unicellulaire, différenciation de lasa organisme pluricellulaire. De aveo lasa alga, de aveo de lasa inona moa zany reny coelacanth reny ny théorie d'évolution an'ny Darwin. De mazava tsara ny fironan'ny olombelona. Atany amin'ny hita porofo ahitanao an'izany inona moa zany Lucine, Cro-Magnon tsy vita azavana eto satria foy ny fotoana satria efa lava be zavatra resahana fa ny fironan'olombelona de tena voaporofo amin'ny théorie d'évolution. Voaporofo ny scientifique ny fironan'olombelona fa tsisy hoe nalaina vovoka de ohatr'izao tena mbola taraiky lavitra be 4 milliards d'années zany ny gasy. Voalohany zaho zanaka mpiandry fianako rehetrarehetra paster olona manam-pinoana zany tongotongo tany mpiangonana raha tokony sy andinina anatin'ny baiboly teneninao aminazy de mahafantapantatra za ary mbola tsy nivadika amin'Andriamanitra. Antony lehibe itiavaka ny radio olona mino Andriamanitra ary matahotra Andriamanitra ary manana finoana
olona say izy satria mihinan'Andriamanitra. Voaporofoko zany finoanan'Andriamanitra zany. Aminao rehefa tsy mataka Andriamanitra dia tsisy zavatra tahorantsony eto ambonin'ny tany. Dikan'izany izy lahatra zany miandro satria mino an'Andriamanitra tovy anao. Isakariva misy fotoam-pivavahana mizingizina izy angatana an'Andriamanitra. Mbola tsy nihitan'izany kandida hiatrika fifidianana filoham-pirenena zany ka nangina amin'Andriamanitra zay rehetra ataony. Ary hitako amin'ny lera mandeha manao fampelezan-kevitra iny na maro ny olana dia ampian'Andriamanitra izy. Dia ny antony fidianany ny Andry Rajoelina ony mahazo lahatra Andry Rajoelina satria inona moa zany satria Andry Rajoelina olona mpinon'Andriamanitra olona mpivavaka ny Andry Rajoelina. Izay ny fidiananao président satria mpivavaka le olona. Zay ny antony fidianam-pidianana. Ny eran'izao tontolo zao amin'ny toerana mandroso amin'ny toerana misaina, amin'ny toerana misy atidoha dia inona le programmany hoe ahoana ny ataony mba atafarana aingana le firenena, ahoana ny ataony ampandroso aingana le firenena, inona le programme. Zay ny olona misy atidoha, jerenao le programme ahoana. Doza réalisable ve sa tsy reto programme reto, mitombola ve reto programme reto. Dia alohan'izay programme ny 5 taona maharaka zay dia jerenao ny bilan hoe ahoana zavatra nataony teo. Dia averiko ihany ho an'izay tsy mahafantatra tamin'ny Andry Rajoelina ny nahantra malaky indrindra i Madagasikara tamin'ny siny président Madagasikara rehetra. Nahantra Madagasikara ry zareo ary misy profony zany. Ny tany fantrana tamin'ny 2018 7,7 isanjato ny malagasy ny mahantra fadiran'ova amin'izao fotoana izao 2,8 ny mahantra. Tsy resaka tsony mikasika ny PIB sy ny IDH sy ny rehetrarehetra fa zay fotsiny ny nahantra Madagasikara na tianareo na tsy tianareo fa afaka miresaka amiko, afaka manao débat direct amiko izy sa fa na olona manam-pahaizana ary milaza fa manam-pahaizana ohatra ny Paul Rabary reny fandona tamiko tsy ten'izay ambara satria misy ny chiffre mazava manaprofo fa nahantra Madagasikara tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ary potika. Dia na izana raha resaka finonary dia Andry Rajoelina ve dia mino ve nareo DGV na mino ve nareo misy izy moa isoko vonjy fa dia Andry Rajoelina ve dia mpivavaka dia tena mino an'izany ve nareo, tena mba sanina bavo mihitsy mino an'izany ve nareo. Na ikoto lazana fa mpanila-tsira fivavahana, raha ikoto lazana fa tsy mino an'i Jesosy tia mbola tsara fanalavitra noho ny Andry Rajoelina. Olona mpivavaka ve Andry Rajoelina dia anonga-panjakana dia hiaraka amin'ny faty olona mikararana tamin'ny 2009. Fantatry Andry Rajoelina fa ho alefany amin'ny laboratoire reo olo reo. I Andry Rajoelina nanelaka an'ireo olo reo andeha hoany amin'izay misy raha mikararana. Tsy haiko natakatry ny gasy na tsy haiko natakatry. Ary Andry Rajoelina matoy izy nitsoka hoe ndananao nareo dia mety sodranao fa za misy dialeako kely. Zany veranga ny olona atokisanareo, zany veranga ny olona inonareo fa olona ina moa zany matahotra n'Andriamanitra, olona mpivavaka ohatra zany ny olona inonareo. Tena kivy zany amin'ny malagasy amin'ny abadona sy ny avendranana olona ohatra ny Andry Rajoelina ndalefana amin'ny laboratoire ny olona faty mikararana. Dinan'izay izy mivoaka avy any hoe za président. Akoatran'izany tamin'ny tezamita be dia be ny nanaporofo sy namoaka ny fanoranana bois de rose, ny fanoranana volamena, ny kolokolo isan-karazany amin'ny fotoana Andry Rajoelina am'izao. Zay ve le mpivavaka teninareo? Ary eo mihitsy tsika ny tsy fankahazo satria tsy azoko zany ny antsoina hoe mpivavaka. Satria hafa ny eritreretiko zany mpivavaka zany olo marina ohatra anay tony. Tsy nangalatra zay tony tsy ahodikodom-bahoaka zay tony tsy namita-bahoaka zay tony tsy nanao osika zay tony fa Andry Rajoelina nangala bato maka lehibe mieritreritra. Fa raha ohatra hoe olon'Andriamanitra azy na fataon'Andriamanitra azy ny fidianana azy diso be, tena diso be n'importe quoi. Resaka fototra fidrasa maro filoham-pirenena fandimby tamin'andro Ratsiraka za efa natabe zavatra marobe nahavita Ratsiraka
nanao université isaky ny renivohim-paritany, nanao izay azo natao izy, nanao kosa Falbert teo na tsy manakina ny vitan'olona, mety nanao koa ny candidat hafa fa raha nampitahy tamin'ny fotoana natadidiko ny filompiren'ny fanimy teo mba nakasyloza nanoratra ny ravatra rehetrarehetra vitany any Rajoelina, tsy lany andro raha maro ny hitsarana ny firenena anankiray tompoko rehefa miditra amin'ny tanàna anankiray anao na mandeha aiza dia ny fotodrafitrasa mipetraka amin'ny tanàna io. Aloha nao andika ahoana ny fiainan'olombelona anatin'ity. Raha miditra ny Côte d'Ivoire anao mahita autoroute, mahita building, dia mandroso Côte d'Ivoire. Est-ce que ianao fa nanotan'olona ahoana ny volaninareo? De faharoa manaraka an'izany ny fidianany any Rajoelina de ina moa zany resaka fotodrafitrasa amin'izany ony nina moa zany ahafantarana firenena anankiray fa mandroso de misy building misy fotodrafitrasa zay zany. Aloha itsiko anao misy ina moa zany misy vonjy na ny akamany anareo misy vonjy fa nahafantarana ny firenena mandroso dia ny PIB par habitant, ny arkarena faobe, zany hoe namokatra le firenena, namokatra produit, namokatra vola, namokatra zavatra be dehibe. De io zaraina isam-batan'olona, zany hoe eo amin'ny 28 millions malagasy hoe zany no zarana le PIB, firy ny PIB arkarena faobe nataon'le firenena, de zaraina isam-batan'olona de hita eo na manakarena le firenena tsy manakarena, na mandroso le firenena tsy mandroso, na mahantra le firenena na tsy mahantra. De rehefa natao ny profo de Madagasikara anisan'ny mahantra indrindra eran-tany rehefa natao ny calcul an'izay ina moa zany PIB par habitant zay. Tsy resaka io navita ina moa zany kianjam-bary io navita hôpitaly 3-4 de zay no hoe mandroso fa tena diso be anao misy vonga fa aleo tsy miteny rehefa tsy zavatra fantatra mikasika ny économie. Za zao tsy zavatra fantatro mikasika économie satria za tsy sanao économie, fa le minimum notion, minimum de base ahoana ahafantarana firenena anankiray na mandroso na tsy dia ny PIB par habitant, ny taux de croissance, ny IDH, de inona koa ny anatin'ny IDH zany ny hoe ny taux de l'alphabétisation, mianatra ny olona sa tsy, manampahaizana ny olona amin'ny toerana anankiray sa tsy, firy ny isan'ny inona moa zany ny olona tsy nahita fianarana. Anjery anazy de ahoana ny fahasalamana manahoana, ahoana ny inona moa zany makaleve mietratra lizy. Lazaintsika fa tsy ilaintsika ny stady manara-penitra, raha tsy nisy tsisy stady paréotera nanaovantsika iny zay désiré, iny zay désiré anisan'ny zavatra ngeza be amin'ny resaka fizahan-tany. Tsy voaka nisaketo raha irisika ny fotodrafitrasa raha ataona n'izy manao an'izao. Namboarany any Rajoelina ny sekoly manara-penitra fa firy ny taux d'analphabétisation Madagasikara. Tsy hoe mahita sekoly manara-penitra 3-4 ianao de zay fa midika fa mandroso le firenena anankiray, fa zay ianao ny taux d'analphabétisation eo amin'ny 7% ny malagasy ny tsy mafehy ny manoratra sy mamaky teny. 7% malagasy. Ka namboaranao ary io, nataonao volamena ary le école io, ka le politika fampianarana zéro, de tsy fantatry monsieur Vonjy mihitsy hoe ahoana ny jaliny ankizy amin'ny université any votovorona. Maninona ny mpampianatra université amin'ny CSS migrevy, tsy mahazo vacataire, tsy mahazo vola, mijaly ny ankizy tsy mahazo bourse, ny lozomany mpianatra tsy zarazara, condition ianaran'ny ankizy tena zéro. Ka nanamboatra université ngeda be ina moa zany gagany raha zao tontolo zao ary any Afenerivo. Anova ino zany raha ohatra raha fampianarana mihitsy, le fianarana Madagasikara mihitsy zéro. Ambitsony zany rehefa tsy mandeha ny économie, firy ny mpianatry université mivoaka, manana doctorat, mivoaka, manana licence, manana maîtrise, tsy mahita asa. De atao ina sekoly manara-penitra.
zay le mampandroso satria misy sekoly mara-penitra 0 ary maro nahazo fahasoavana amin'io indrindra zany tena maro olona marary manampinan'andradiola lasa sitra maro olona marefo nambotany andradiola fa tsy ianao zay tsy de alalany zavatra ataony de hoe ny fitanan'andradiola koa satria maro ny olona nahazo fahasoavana eo zany a ile tenen'ny pasteur Jean-Luc kokoa monsieur Jean-Luc en Belgique oui messianisation na culte de personnalité an'olona anankiray ny olona zany ny olona bado en tout cas mieritreritra fa zany filoha zany messia anavitra firenena anankiray nefa zany filoha zany tompoka de mpiasa mpanjakana olombelo zany filoha zany fidina zany mpiasa mpanjakana ho karamaina ampandroso ny firenena anao ny asany karamaina mpiasa mpanjakana fa tsy Jesosy ka rehefa ambany loatra le niveaun'le olona rehefa bady loatra le olona de tretiny fa misy de zay tretiny teo misy nahazo fahasoavana ony tana tamin'ny andro rajoelona isy misy marary arony de va sitra ny andro rajoelona tay be fatelo farany izy amintsika tsy mahita hoe tsara mipetraka andafy sécurité no milamina économiquement no milamina anandafy tsy miasa anao misakoroka ty mbola tsy nipetraka andafy anao mbola tsy nahita andafy anao tsy mafanitra hoe tsara na ratsy andafy raha olona anankiray manana taratasy vazaha librement miaina any ivelany en France si tu as les moyens pour rester longtemps pour rester librement en France jamais tout fait reste là-bas. Il y en a un nombre de Madagascar, ici c'est un pays de galère. Donc tu viens en France. Mais par contre, en Radjuel, ni jamais Madagascar, il n'a pas de moyens pétanants. Il n'a pas de moyens en Radjuel, bravo la naïne. Petit qui avait un gaz, il n'y a pas de Radjuel. Amofon ni na de mise ni kasamu mal ni jamais tsati si mais c'est ton malus Madagascar a dit nous la créwa afin petite en France ni a créé ton produit sur Madagascar là chapeau mais cela en Afrique deni argument afan mlaza fatitandraza dandrajoela de sationi tsara be andafy andrajoela nefa manana taratasy afana petraka andafy de aleo no mitrefa ny Madagascar satria fitiava-tanindrazana ny antony janonany andrajoelona any Madagascar da zaho ny vola be afa niny manondra volamena manondra mangalatra rehetrarehetra zay ny janonany any fa raha andrajoelona mijanona andafy inona moa zavatra ainy andrajoelona fatany zany 0 izy tsy manana diplôme nany izy raha tonga ty andafy andrajoelona livreur alolo ngamba le livreur ngamba jany satria manjary manoana gasy maromaro atsotsao tsy manoana gasy maromaro satria be de be ny gasy manana licence manana maîtrise tsisy taratasy na tsy mahita asa na tsy valide le diplôme de manao livreur raha andrajoelona tonga ty andafy ty tsisy asa azo ny andrajoelona atao na izy mba mafalalana na izy mamafakabone na izy manapatapaka henany amin'ny laboratoire na zany raha tsy hainy ary zany sa anao DJ ohatrany David Guetta andrajoelona tonga ty andafy ty zay no tsy petrahana ty andafy ty sy zavatra ainy ny asa rehetrarehetra ty andafy ty de mila qualification daholo na manao nettoyage mila formation manao nettoyage fahalalana ny produit fahalalana ahoana zany fanaovana nettoyage zany aty na mampahafatrano misy formation aty mpahafatrano antson'olo technicien de surface ny olo rehetrarehetra na métier ina na métier ty ina ty andafy ty de misy formation daholo misy qualification daholo ka iandrajoe sady tsy manana diplôme tsy manana qualification professionnelle sa hoe directeur général ny INSET ana directeur général aty en France aty zay nipetrahany andrajoelona any
izy mo tsy tena mipetraka any fa maka vola nipetrahany any de miservira la France vady aman-jany na tiandafy ety fa any Madagasikara misy vola be volam-bahoaka volan-galarana nalaina any be de be any ny zavatra aondrana avy any hoentina tiandafy ety de migalabo ny vady aman-janany fa tsy hoe fitiava-tanindrazana zany ry draba ry dindery tsy fitiava-tanindrazana zany zany hoe Andratsoely lany hoe rehefa manatasarotra vavasa tokony hoe mipetraka andafy mipetraka andafy zany izy tonga aty izy miasa amy laboratoire izy aty raha hoainy zany satria na miasa amy laboratoire any ianao mahay manapatapaka hena na miasa amy laboratoire any ianao ahoana ny manao ino moa zany ahoana zany pactage ny étiquetage na produit zany mampiditra le izy anatina barquette rehetrarehetra mila fahaiza zany mila expérience Andratsoely zéro zany tsy fantatrao zokovonjy ka zay zany ny analyzeko androany satria ny olana amy zavatra otrotony dia ny olona marobe no manao j'aime ny zavatra teneny nefa débile be ny zavatra teneny zokovonjy tsy ao mihitsy ny olana amitsika manino zokovonjy ny tiany olona satria justement amy niveaony zareo tsy be debe ny olona tsy mirefy koto tsy reveny koto fa zokovonjy le izy le mandamina foana le izy tsy manakina le izy mitovy niveau aminy de tiany zay le izy fa zavatra tsy mety fotsiny de hoe en tant qu'influenceur aza idiranao le resaka politika nina moa zany ny fandresena lahatra olona amle politika tsy tsy hainao le izy misy vonjy mety hainao mandamina ny adiny Big MJ sy Bastalion fa kosa le resaka analyse politique anao milaza manao analyse zéro ny analysenao tsy zavatra fantatro mihitsy mikasika an'izy ka leo de aza ampitinanina kankana ny malagasy aza ampinanina vovoka sy ampiasonina ny gasy raha ohatra anao ka anohany Andratsoely te azo toerana député na te azo place na ministre de aza farana lalitra le malagasy fa de miteniteny fatanao fa zavatra tsy hainao le izy zay zavatra tsy hainao ho anareo zay manaraka ny izy moa zokovonjy nazavaiko teo za tsy manaratsy fotsiny bêtement fa azavaiko madébile na zavatra teneniny ka aza manaraka fatany olona miteniteny zavatra débile fa mba ampiasao ny saina mampiasa saina kely fotsiny de hitanareo fa tsy hoe rehefa ina moa zany rehefa nalainy Adama ny vovoka masiny marehitra rehetra de anankitelo fagagana tao Andriamanitra i Andratsoely numéro 3 de avy amin'Andriamanitra Andratsoely bady be zany fa de mba mampiasa atido kely zareo fa tena betsaka mihitsy na dokadokany izy moa zokovonjy amin'ny zavatra teneny nefa zavatra teneny zéro tsy hainy le izy na tsy hainy le izy fa tena tsy mana fahalalana mihitsy izy na ny kely mikasika ny hoe ahoana zany fandrosona zany ahoana ny olona tokony hampandroso zany tsy nanany mihitsy ny zavatra zany zavatra fa hainy mety compositeur izy mety tsy haiko izy manoana artiste izy tsy haiko inona fa raha tsy zavatra tsy hainy ty de aza mihaino zavatra teneniny